Maro ny zavatra niseho zay nampiseho fa ny vadiny no tena mibaiko ny filoham-pirenena. Ary tsy nagaga raha hita tamin'ny gazety isan-karazany hatramin'ny revue raha mijery any amin'ny internet isika dia nahita fa ahitana hoe Voanga Rajaonarimampianina, super présidente de la République de Madagascar. Izy ny tena filoha ambony ny République an'i Madagasikara. Maro nefa zavatra nisehony zany, resaka rehetrarehetra zany. Iza moa namana Maurice Tsiavonana no tsy nandre ary tsy nahalala fa avy amin'ny hevitra na tosika avy amin'ny vadiny filoham-pirenena na nendreny ny Prime Ministre Nandriambato Jean Ravelonarivo tamin'ny volana Janoary 2024 tamin'ny herintaona zany. Efa eno hatramin'ny roa taona zay ny fandalovan'ny olona zay ho atao ministra. Ninona mety efa ifanarahan'ny Prime Ministre Coly Roger sy ny Président République na ny Prime Ministre Ravelonarivo sy ny Président République. Fa eno fa hoe tsy maintsy mahazo ny fankatoavany Ramatoa Voanga Rajaonarimampianina aloha vao tafiditra ao anatin'ny gouvernemanta. Ny takalony amin'izay efa nisy feo maro de maro nandeha. Tsy nataontsika resaka fa de feo no nandeha. Ka tsy nahagaga tamin'ny rehetra raha ohatra ka nivoaka ny feo fa fitakian'ny Ramatoa Voanga Rajaonarimampianina ny tsy maintsy analana ny Prime Ministre Ravelonarivo ary ny tonga hatrany amin'ny hoe tsy ho deto izy raha tsy miala io Prime Ministre io. Koa izao fihetsika ny filohan'ny Repoblika ary zao fodiny Ramatoa Voanga Rajaonarimampianina zao tokoa hoe rehefa niala le Prime Ministre ary voatendry le Prime Ministre zay eno hatrany am-boalohany. Fa araky ny hevitra ny Ramatoa Voanga Rajaonarimampianina, rehefa voala le tsy tiany Ramatoa Voanga Rajaonarimampianina voatendry le tiany hotendrena, io tokoa izy fanody. Tsy nisy hoe ny andro herinandro aloha ka mety nampieritreritra hoe izy mihitsy no efa nisy zavatra nataony tany ka de izao izy vao tafody fa tsy de misy ifandraisany loatra ny fanalana ny Prime Ministre sy ny fanendrenan'ny Prime Ministre vaovao fa de hoe voatendry ny Prime Ministre voatsangana ny gouvernemanta herinandro teorinan'izay izy vao mody efa zavatra hafa programma hafa ny azy fa vao vita ny fanendrenan'ny Prime Ministre voala le Prime Ministre teo aloha natao totoafo araky ny eno fa hoe tsy maintsy amelan'ny Ramatoa Voanga Rajaonarimampianina ny fialan'io Prime Ministre io tamin'ny Zoma. Tsy maintsy voatendry sabotsy na lahady raha ela araky ny baiky ny Ramatoa Voanga Rajaonarimampianina ono ny Prime Ministre vaovao diny tokoa totoafo ny tranga tamin'ny alahady. Tsy mba nendrasana latsinainy, tsy mba nendrasana fombafomba zavatra fa zay mbola iverenantsika namana Maurice Tsiavonana. Efa niverenana ihany fa mbola iverenantsika ny hoe le décret marina sy le taratasy fametraha-pialana marina, ny datiny le décret 8, ny datiny taratasy fametraha-pialana 10. Naninona ny tsy nandrasana an'le taratasy fametraha-pialana 10 ny nanaovana an'le décret. De aveo mba natao ny entretien de zay vao natao ny fanendrena Prime Ministre de mba farafaratsy ny latsinainy na talata fa naninona ny natao totoafo lahady satria araky ny feo nandeha dia tsy manaiky ny vadiny filoham-pirenena fa tendreo aingany ty Prime Ministre ilaiko ty. De iny tokoa fa totoafo ny lahady. Rehefa vita ny famindra-pahefana ny larobia de nody Ramatoa Voanga Rajaonarimampianina ny alakamisy. Ka ahoana ary moa ny tsy enon'ny rehetra sy tsy aneken'ny rehetra fa de mitondra ny raharahara tanteraka zany ny vadiny filoham-pirenena, tanteraka le zavatra teneniny, vita ny zavatra takiny de mody tokoa araky ny zavatra eno izy. Mazava zany namana Maurice Tsiavonana fa tena mifandray tanteraka ireo zavatra rehetrarehetra ireo. Indrindrindrindra ndray koa moa namana Maurice Tsiavonana fa eno fa hoe lakamisy de hotendrena ny gouvernemanta vaovao. Nefa akory ny agagana fa tsy nitendrena ho malakamisy indray ny gouvernemanta vaovao. Ary de eno ary fa hoe tsy azo tendrena io raha tsy tonga ny vadiny filoham-pirenena. De io tokoa tonga ny vadiny filoham-pirenena. De tsy nitendrena ho malakamisy tokoa. Fa de na ho Androany Zoma na ho Rapitso Sabotsy araky ny feo eno. Raha ny eno aloha de hoe ho Rapitso Sabotsy. Dikan'izany de nendrasana ny vadiny filoham-pirenena soma tsara tokoa
lay fanendrenan'ny gouvernemanta tsy maintsy mahazo ny fankatoavany vadiny filoham-pirenena vaovoteny ro minisitra ao anatin'ny gouvernemanta. Tsy agaga raha ohatra na ny gazety isan-karazany na Midi na gazety hebdo na ny sisa, tsy misy adevitra intsony, tsy misy zavatra azo atao intsony ny anazavana ny fanohitra amin'izany. Maika moa namana Maurice Tsiavonana fa tsy mbola hita tamin'ny repoblika voalohany efa nivoten'ny namana Maurice Tsiavonana teo, tsy mbola hita tamin'ny repoblika faharoa, tsy hita tamin'izay repoblika fahatelo rehetra ny fandimby, ary tsy hitana tamin'izay mety ho teteza mita ny général Ramanantsoa ny président Rajoelina. Zany hoe filoham-pirenena hitsenany vadiny, tsisy maharatsy an'izany akory raha ara-potokevitra fotsiny amin'izao, fa noho izy tsy natao hatramin'izay ary tsy nataon'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina natao anatin'ny roa taona, fa izao nataony tampoka rehefa nisy le hoe tsy mody ara tsy vomialy io dia mainy ny filohan'ny repoblika dia nitanterahana ny baikon'ny Ramatoa, baikon'ny madama, dia rehefa nody madama faly de faly ny filoha ka dia lasa nitsena any madama teny a seranam-piaramanidina Ivato. Fa izao fitsenany zao ihany koa namana Maurice Tsiavonana dia mampiseho hoe tena i Ramatoa vadiny no tonga amin'ilay voalazany amin'ny internet hoe super présidente de la République, super présidente de la République. Manomboka any amin'ny protocole zany, any amin'ny pitsopitsony fitsenana filoham-pirenena ny nataon'ny filoham-pirenena malagasy, fitsenana ny tena filoham-pirenena, ka na tonga hatrany amin'ny fanendrena prime ministre sy ny fanendrenan'ny gouvernemanta dia mazava ny tena toerana misy ny vadiny filoham-pirenena izy, fa tsy vadiny filoham-pirenena. Zany rehetra zany namana Maurice Tsiavonana dia mbola mafisiny ilay zavatra mahatalanjona n'izao tontolo izao, mahatalanjona ny rehetra hoe nomena kabinetra ny vadiny filoham-pirenena, tsisy eto amin'ity tany ty hatramin'izay natan'ny tany, ka vadina filoham-pirenena no manana directeur du cabinet sy manana conseiller spécial sy manana kabinetra, fa zao dia manana an'izany ny vadiny filoham-pirenena. Dikan'izany Ramatoa Voanga Rajaonarimampianina tsy vadiny filoham-pirenena fotsiny fa tena filoham-pirenena, ny zavatra rehetra niseho atao anatin'ny roa taona, fa indrindra zay niseho tatoato dia manamarina an'izany.